Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Ny joroko vavolombelona androany dia nasitranan' Jesosy ny zavikelika. Anankitelo zany ny zavikeliko dia narary izy ireo, izy anankitelo tonga dia narary dia nentina tany amin'ny dokotera zany, tany amin'ny hôpitaly. Io tamin'ny herinandro masina niseho io zavatra io ny alarobia. Dia rehefa nentina tany amin'ny dokotera izy dia ny anankiroa zany nahazo fanafody dia tsaratsara dia nandeha nody. Fa le anankiray zany tena voamafy ary tena sepitra be mihitsy izy ary raha nolazain'ny dokotera dia tena tratran'ny Covid izy. Marihana fa tena mbola kely dia kely ary mbola 3 mois izy ry havana nefa dia tena hoe tratran'izany Covid zany hozy ny dokotera. Rehefa tonga tao amin'ny hôpitaly ary ry havana ny alarobia hariva dia tsy nisy tonga dia dokotera disponible tao, tsy nisy nikarakara izy aloha fa izy sy ny reniny tao dia sahiriran-tsaina tokoa ny reniny zany. Za moa ty andafy zany dia nahazo ny mesazy dia teo ary havana dia tena hoe fona aminao mahoana ny zavikeliko ny tratran'ny Covid Jesosy. Dia teo dia tena hoe nanankim-po tamin'Andriamanitra dia le vonantoko vavy moa zany dia niody ihany zany ny tao an-tsainy satria tsisy nikarakara koa zany tao amin'ny hôpitaly fa ohatra ny miodikodina dia izy moa dia andeha ody fa tsisy mikarakara ny zanako. Nefa izy teo moa za ry havana dia nampahery azy hoe efa eo amin'ny hôpitaly ianao fa mijanona. Dia nialina iny ary havana nangataka tamin'i Jesosy hoe inona ny sitraponao amin'izao aretina zao Jesosy. Dia nitenenin Jesosy rehefa natory ny alina dia nahazo ny hira raha hoe 11-16 zany dia hira fiderana ny tao. Aviry vazantany eo izy mideran'Andriamanitra. Dia teo ary havana vozy hoe Jesosy mifona aminao satria tena tsy mba nideranao nandritra fotoana maro Jesosy, tena nefa tianao mihitsy zany hoe mideranao zany. Rehefa maraina izay dia mamaky tenin'Andriamanitra dia mivavaka dia lasa fa tena adiny le hoe hiran'Andriamanitra. Dia teo ny nampatsiahivin'Andriamanitra hoe mifona mibebaka ianao fa tsy mety ny nataonao. Dia nifona ary havana dia tonga ny oxygène, nahazo oxygène le zavikely. Eo tao aorianan'izay koa dia tombony aretina dia namena fanafody ihany zany. Le efa tsaratsara hozy izy le vinanto vavy zany efa tsaratsara fa ngamby izay hody rapitso. Dia hozy hoe andraso tsara ho alo izay sitrapon'i Jesosy hoe inona ny sitrapon'i Jesosy. Dia rehefa natory ary havana ny alina ohatra nisy feony teny hoe tohizo izy fitsaboana. Dia teo vao taitra tampoka hoe tena feo an'i Jesosy zany. Dia lasa ingana niantso an'ilay vinanto vavy hoe fitsaboana tohizana, zay ny tenin'Andriamanitra. Dia teo moa izy dia zay vao nahazo an'izay dia eny ary hozy izy fa hijanona ary mama fa tena hijanona tao amin'ny hôpitaly azy zany hanohy ny fitsaboana. Dia nampahery be anahy le izy fa rehefa tonga ny sabotsy amin'izay ry havana tena hoe tsy mahazo minono intsony io zazakely io fa tsy maintsy ampidirina amin'ny sonda ny sakafo. Zany efa nampahery an'le vinantoko foana hoe ny zazakely minono tsy mba tratran'izany aretina izany fa manana hery fiarovana fa ameo nono foana izy. Kanjo tena hoe tsy mahazo nono intsony io zaza io fa ronono hafa mena azy amin'ny sonda. Dia teo vao tonga saina zay vao tena nikoropaka hoe very Jesosy fa tena marary mafy tokoa zany zanako zany. Zay vao niantso mpanompon'Andriamanitra moa hoe ampio renfort mivavaka fa tena tsy salama mihitsy le zavikely. Dia teo vao niara-mivavaka daholo moa izay. Dia tao anatin'izany tena hoe ny zavatra hitako dia tena hoe nampibebaka koa ary havana. Tonga ny lahady maraina dia zay ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe mibebaka daolidolo raha alina rehefa atory. Dia mifona tamin'Andriamanitra tokoa ry havana. Tadidiko tonga ny amin'ny 7 alina dia nikohaka teo anatrehan'Andriamanitra tena mivavaka. Dia vita ny fibebahana dia tsy nahita tory indray ary havana. Dia kanjo moa azoko mesazy dia teo indray dia nisy famaliana kely teo amin'izy mivady zay zany tsy nampatory dia teo moa zany dia nampahery azy hoe fotoana zao mampibebaka anareo Jesosy tena tezitra be amintsika Jesosy fa mifona aminareo amin'ny bebanareo fa hovainy
ny toetranareo fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mila tena hoe tranon'Andriamanitra tsika zay moa ny azoko tao amin'ny petera voalohany tao verina amin'Andriamanitra mibebaka tokoa manamasy teny dia nanamasy teny izy vady tao aorianan'izay ry havana maraina ry havana dia tena hoe zay vao nanomboka sitrana ilay zazakely dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ampaherezako anareo tsirairay avy ry havana azakivy amin'ny fanomponan' Jesosy fa mahay ny zavatra rehetra io Jesosy tsika io na inona problème amin'ny fiainanareo zay ny tenin'Andriamanitra hoe antsoy dia ho valiko ianao ary ampisehoako zava mahagaga na inona ozy izy tenin'Andriamanitra manao amintsika hoe na dia isy lavo arivo aza lavo eo akaikinao ianao kosa tsy haninona satria Jehovah mipiaro anao dia ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amen. Miso